Iroso andray ny antso an-telefônina amin'izay nga misika lalaka ny arakotina zavy dia ao anatin'izay satria iresaka eto any rehefa misy manontany sady hoe nga mifindra amin'ny fréquence plus lalatiana arakotina zavy efa misy ny antsontsika voalohany any dia raisina ampitiavana ato amin'ny telomahato miaraba tompoko eny tompoko miaraba tompoko ya ohatran'ny mafy loatra somary atao ambanimbany angamba le radio akaikinao makasitraka dia miandry ny antso manaraka sika asa rehefa misy voninao miaraba tompoko miaraba tompoko averika ny larana afahantsika mifandray amin'izao maraina izao 033 17 503 78 033 17 503 78 asa rehefa ao 032 25 450 28 ny 034 52 059 69 miaraba tompoko eny tompoko Manaona tompoko salama tompoko masaka metraka fanontaniana kely amin'le vahiny tompoko miaraba amin'ny vahiny dia miaraba nareo atao fréquence plus miaraba tompoko saka metraka fanontaniana zany hoe fa maninona ke tompoko ny tsy mba ampidirina ao anatin'ny radio tenenareo sy ny télé io ny radio sy ny télé HFF nefa ny télé sy radio io dia tena nalaradalàna tokoa tamin'ny nanetsana ministère en communication amin'izao nanao famakafakana atao amin'ny radio-nareo enao sy monsieur le fidèle Razarapiera dia izay nahatonga le radio sy télé nakatina rehefa avy eo aza manantena isokatra zany ianareo rehefa tsy sokafanareo koa io HFF sy télé HFF télé sy ny radio HFF eran'ny faritra ny anton'izao crise zao tena haiko hoe marary anareo re izy rehefa nareo mivoan'le izy tena mampalahelo le toe-tsaina dia misaotra besaka amin'ny fréquence plus manome tsehatra toy izao ahafahana maneho hevitra veloma tompoko makasitraka amaly an'izao ihany lalatiana rakotra zafy rehefa aveo efa misy antso manaraka ao miaraba tompoko ya apaka azavaintsika vetivety mijoana avy sao hoe mandray antso an-tariby vitsivitsy zany zay zany fomba fanaona dia mamaly te miaraba tompoko efa vonona ve ny ao mek alora ya miaraba tompoko miaraba tompoko makasitraka tompoko ya makasitraka anao andray antso andihany anankiray io sisika dia mamaly ny vahiny miaraba tompoko eny tompoko nefa mita ihany to voatrany sikafiky tompoko miaraba ny madame Lalatina ary sofa tonga soa ianao mba elabela ianao ny eny moatram'izay tompoko misaotra tompoko ary ny zavatra resahana kely dia momba n'ity le fifidianana ity dia ndesahanao teo zay zany amin'ity fifidianana ity raha fiverina azy dia ny senité fiverina azy amin'izao fotoan'izao miravoravo-tanana fotsiny fa tsy ampeny mamoaka n'le lalàna momba n'le amin'ny électoral ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao be dia be zava-pisy tsy mety amin'ny fifidianana io voalohaloha mipirepaka campagne tena marina mihitsy ny teninao fa edikara zavana va dia efa manao campagne mifaritra atsiny atrany Beko ary ny tenako tany Beko dia nahita mihitsy fa miteny amin'le ahoana moa ny ananandra edikara droit amoromera any amin'ny faritany Beko nefa nizy olona pedinity eto tsy lanim-bahoaka akory dia zavatra tenenay miatso senité dia inareo rehefa voavidin-dralaro volatra ahoanandray tena aloha zay dia tena exigen zay zavatra zay satria inona tsy tenenandreo ary forfait le olondreo no anatin'ny lalàna zay mba manana mianatra momba ny ino sy momba ny fifidianana tany apita mihitsy zay mianatra momba n'izany ka ny tiana itenenina boky nareo amin'ny senité mandray andraiky tsy manombo zao fa saby radio enina sy ny pipany manao an'y campagne any amin'ny fantatsiny iny dia tsy samy teninareo fa olona tsy ranovaoka indrena velole ka maninona raha tenenareo hoe tonga dia forfait io kandidara io ny miazy koatra zany tokana tsena
ahoana ny nanaovany ihany fa tonga dia manoana fotsiny zay manoana an'izao io ny tenanay inona ny mahatonga andrao amin'ny CNT tsy miteny miala teny no madame lalateny fa tsy ao aminao ny tenanay le CNT mihitsy tokony ray andraikitra inona nampetrany ny international anareo andeha mandray volany zanareo fotsiny aleo aloha fa tena tezitra aminao zay ny zavatra ataonareo nge tsy mety ny ao anatin'ny code électoral voalohany indrindra ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao ny PDS ny chef de région olona ny fanjakana daholo ny président pokotany eto Antananarivo olona any Edgar afa-tsy ny sasany any ambadika any ny candidat mpanjakana reo manana daholo ary reo koa mbola voasady ao anatin'ny iraisam-pirenena mbola dinena any Afrika amin'izao fotoana zao tokony hojerevanareo daholo zany zavatra ary zay zavatra zay tena mampalahelo amintsika gasy ary ity koa le candidat be dia be na ny ombo na ny kisoa na ny vorona ao daholo dia lataka inona ny tenin'le olona atao dia atsina lalàna koa ny momba an'izay fa zareo ato amin'ny CS mantsy dia olona le taloha ihany fa disy alokany ao karaha mijery azy dia tonga dia hoe ny rapisany rapisy dia inga ny zamisely zany fa ny tenentenenina tompoko dia zao oka mba andray andraikitra nareo ao amin'ny CNT farany madame lalateny aminao ianao zany dia olona mahafinaritra mihitsy fa aza mety ampitaholo reo fa ny tenanay zao miteny zao zay olona mitendika azy ary ny tenanay fa gadrainy zala mihitsy ka ny tenentenenina zany aza matahotra mihitsy ny masomena zay koa tsy matahotra masomena fa iseho zay atoatra momba ny élection io ny fampitady eto satria zavatra tsy mety daholo ny zavatra miseho amin'ny élection io ary le hoe daty anaovana azy ny mamay anjala reto any dia rehefa angala batsika amin'izao fotoana zao angala baty efa enina daholo zany zay manana namana administrateur be dia be ny eny ary somary fitintsika kely zavatra soa ty ananina ty misaotra betsaka re zavatra mandeha ia misaotra betsaka azafady fa lava be le faneho-kevitra somary fitinina kely raha isika aloha tiantso andehan'ny manaraka ity dia mamaly ny vahiny miaraba tompoko allo eny tompoko manao tompoko miaraba mitiavana eny tompoko le rangato ohatra hoe azo misy le ndratsy miaraka ty fa fanamarena kely fotsiny madame lalatelo ianao nisany nampiakatra ny filohan'ny rahajelona teo tsy dia andry rano rahajelona ohatra no nanendrika anao fa mety no akotena dia melonao ve izy aloha raha izay faharoa nyty fifidianana ty sika hoe tsisy olona parfait sika aty amin'ny hémisphère sud mianatra ny zavatra ataon'olona any amin'ny hémisphère nord fampitahana à gauche à droite zavatra azo atao zay kanefa tsy mipermettre amintsika izy noho le mbola mila moana aloha mitoetsaina eo ny moyen ohatran'izay le anana nysotra tompoko nankasitraka tompo ia valiko aloha ia aleo amaly aloha ary ny vahiny dia avy eo tsika aloha raisina aloha ito ary miansista be ia miaraba tompoko efa tafiditra ianao dia mitenena avy hatrany ambabakely somary manalavitra an'le radio sotra tompoko eny ary efa miteny ah io zao efa nampitenena efa nampiteneny fréquence plus io efa natao vahiny afaka nataony vahiny fa tsy hoe miasa atao fréquence plus satria be da be sady manontany an'izay fa nga olona latina miasa fa vahiny valiko vetivety aloha raha sitrakareo tsy nanenina ve osy tamin'ny nametraka n'Andriamatoandry Rajoelina latina satria zao ny nanaovany azy za te ametraka trangan-javatra tahaka an'izao mbe nitsohana Evson hoe za ny fijoroana natao tamin'ny taona 2024 dia tsy misy anenenako na ray segondra azy satria ady noble mendrika ny divana tamin'izany hoe ndao hitady fahalalahana ndao hitady fanovana fa tsy mety ny fanovana nataony tsy mety ny fomba fitondrany Marc Ravalomanana tsy nisy démocratie tsy nisy fahalalahana iteny sy aneo hevitra tamin'izany fotoana izany na tianao na sy tianao rehefa ady amin'ny fahafahana sy ny fahalalahana zany tsy mba hanenenana zany mihitsy marina fa tsy netiny nataony Andry Rajoelina ary tena nandisy fanantenana fatratra nandritra ny efataona ny tantanany an'izay teteza mita izay fa za afaka mametraka za tsy manala ny andraikitra rehefa nametraka an'izay foana hoe ny ampahany andraikitra tao anatin'ny tolona taona 2024 iny nametraka n'Andriamatoandry Rajoelina dia antsoroako tanteraka ary efa namerimberina an'izay foana tamin'ny olona natany amin'ny Free FM tamin'izany fotoana izany hoe anaovako mea culpa ialako tsiny aminareo raha ilaina tsy hoe raha ilaina fa tena ilaina izay resaka honnêteté intellectuelle fotsiny manao mea culpa za nitarika anareo niaraka nanoana n'Andriamatoandry Rajoelina satria zao ny zavatra nitranga fa za mino fa io Andry Rajoelina io raha nafantarako azy tany am-piandohana satria
zangy